Ny Herin'Ny Fitiaavana. Tantarindray miseho nosoratany Andry Ravalomanana. Ireo nanome aina ny tantara, santatra lanto ny Herin'Ny, ireo miaro manana sy Andry niaraka tamin'ny prisikarakoto manana sy Serge. Nandray firosinana totosa, Andry. Tena mba tsy azoazoko mihitsy ty fety atao am-piasana isan-taona ity ka. Aiza rangako lany fotoana amin'ny tsisy dikany zao fotsiny eto. Raha tany an-trano zao efa nahavita zavatra be dia be. Fa zao ty mitany nakavava sy lany atao eto fotsiny. Andry miara mahitsangana andia. Enao ve rangamba anarany fotsiny taty amin'ny reception taty fa raha zah ianao dia tsy nandeha taty ka. Ka raha faniriko mihitsy ry zo dia tsy nampidiriko tato akory ny lohako. Saingy asain'ny debanareo mandeha moko. Obligatoire hono. Ka efa nandeha moa zany dia mba miara manalaza amin'ny mpiasa rehetra e. Ndao mba handia ka. Ngezina be. Ao tsy tia handia zany ary zo. Aleo hijanona eto ihany. Enao koa zany dia tsy mba mety ifandray amin'ny olona mihitsy. Zany keny mahatonga ny ankizy matakataka aminao any ampiasany. Fa inona koa nefa ny olanao amin'izany e. Sa manakorotana ny fetinareo menakavy ny fipetrahako tsara ety amin'ny sisiny ety. Tsy manakorotana anay ianao fa mba te hampifandray anao amin'ny mpiasa rehetra e. Aza mitokatokanareo zao fa tsy mety ry miary Tsy am'raharahana zany ary zo rehefa tsy misy te hiresaka amiko nareo tsy mampaninina zany. Za koa nge tsy maty raha tsy mitakosina amin'ny ankizy rehetra e. Ary zareo nga nandon-karamako ka. Ka na izany azy miara-monina amin'olona nge ianao e. Tsy rarahako sady mandana amin'izay koa ianao mandeha any ka. Manelingelina amin'ny filaminako eto fotsiny. Eny arika. Rehefa tsy laitra kisika moa ianao toka ahoana. Aleo za andeha noho ny fafinaretako. Zay mihitsy koa mifahendreny e. Sady tsy ray aman-dreny ianao ka hanananatra anahy eto. Seo milahitra. Tsy ampafirin'ny akaiky ny deby tony dia mba manangam-bovony. Azafady fa somary andray fitenenina kely amin'izao fetsika androany zao e. Noho ny fahitako fa nandeha tsara ny orinasantsika tamin'ity taona ity noho ny fahatsapako ihany koa fa betsaka ny tombobaritra niditra raha noarina tamin'ny herintaona dia faly amin'laza amintsika mpiara-miasa rehetra fa hanokatra orinasa vaovao indray tsika amin'ity taona ho avy ity e. Aza matahotra nareo fa ho ampiakariko daholo ihany koa ny karamanareo rehetra e. Dia faharoa manaraka an'izay nisy olona ray izay tazanareo teo niaraka tamiko e. Faly ihany koa manolotra nareo azy. Ohatra e. Zo fanakaiza izy teo e. Fa nga tsy orinanao teo ihany izy ry monsieur Fetra. Teto orinako teto fa izy dia tsy hitako e. Sa iverinao fajamba? Ka voatonga izy nitako teo e. Ledy e. Fa so iverinao fa lasa adala ry sa za indray ny tediavinao hitady azy manerana n'ity trano ity? Andrasa fa ao tadiaviko izy ry monsieur Fetra. Mandreraka koa zany raha olona. Vao prezentena mpiasa dia efa manjavona sahady. Dia aiza zao ny atako an'iny? Sady sipa ohatran'ny misy vokely zany. Azafady mialatsiny aminareo rehetra fa mbola nidina any ambany any angamba izy teo e. Rehefa tonga eo izy dia ho prezenteko aminareo ihany. Fa zao aloha mitoy ny fety e. Samy manao zay mahafapo azy fa fetintsika rehetra ty e. Fanakaiza koa ary le miray teo e. Zay mihitsy le mba mandreraka amin'ny toetrany kalamafy londozy iny manala barakatsy. Ary andraso fa ataoko mahita indray iny raha mipotra eo. Za efa mba nizesta tamin'ny mpiara-miasa rehetra. Zoa! Or zoa! Aleo
mihitsy aloha mivoaka maka rivotra kely aty ambony aty ka. Zara ary mba misy terasy afaka hifoana rivotra madio tsara ohatr'izao. Zahay ahay. Ao anatiny ao rangahy sady manepotra amin'ny fofotsigara maimbo toka daholo izay toerana rehetra andehanana. Tena saiko torana mihitsy ato. Raha sitrapoko izao dia tonga dia mandray taxi be ery ambany ery dia mamonjy fodiny. Saingy indrisy 512 alina izao e. Tsy hisy fiaran-dalo intsony io. Tsy maintsy hiandry an'izay hiafarany ty fatina fety atondra ilay tsy sisy atao reto ty ihany izany. Izay vao mba hisy fiara anatitra hody. Andry, fato misy olona ngery amin'ny sisin-davarangandry izany e. Fa iza koa io? Dia inona ny ataon'ireo? Ary to miakatra amin'ilay arofanina nge izany e. Andraso io anatonako. Tena vehivavy io ary mitomany izy izany. Olona mamofo izany ty raha azoko tsara. Dia vonona ny anapitra ny tantarany amin'ny fisotiana avy aty ambony aty. Raha mbola misy koranga ny azoko atao dia tsy maintsy ho vonjeko ty olona ty. Aleo fa anatina moramora anaraka ny sisindrindrina. Rehefa tena eo akaikiny eo vao ezaka hiresaka amin'ny moramora so anaitra azy ka vao maika holosa. Tena tsy any ambany izy monsieur Fetra. Efa tapitra ny karona daholo hatramin'ny parkina fa tsy nisy na dia tamingan'olona iray aza tany. Zay mihitsy le tsy azoko aminareo mpiasa rehetra ato a. Vehivavy ray veranga dia tsy vitanareo no mitady azy amin'ity trano ray ity. Ka tsy za rery ngery monsieur Fetra nitady azy tany. Hatramin'ireo sécurité rehetra ao ambany ireo nitady azy daholo. Tsy misy iraray kon'izany e. Ainka apabla daholo nareo menakavy. Miala tsiny monsieur Fetra fa tena efa niezaka izay a. Miezaka. Zany foana no henoko fa tsisy mahafapo mihitsy nandray azy. Omeo aty ny telefonako iny fa mampiteniteny foana mihitsy. Ary sao dia efa lasa nody kosa izy ry monsieur Fetra. Fa ianao ve mitamporozoa? Za nge nitondra azy taty e. Fahasahina avy aiza loatra no ahafahany mandray fanapahan-kevitra andeha tsy teny amiko raha hiala eto izy. Ka Tsy misy ka e. Tsy maintsy hitanareo izay olona izay. Tsy rarahako na tsika foninareo daholo anatin'ny hevitra rehetra any ary. Tonga eto izy no fantatro. Mazava? Voaray monsieur Fetra. Dia iny fatim-behivavy iny ve nanaova monsieur Fetra na ohatr'izao? Tsy manaiky an'izao kosa ny eritreritro a. Ahita vehivavy iny rehefa milamina izao fa andraso. Ahoana ry ny fomba iresahako amin'ity olona ity e? Izy ty tao miondrika any ambany any sady tao efa vonona misaoty mihitsy nge izy izany. Mila mieritreritra ialina ary miaro fa raha tsy izany dia vatana potipotika tsy misy azo raisina intsony no fitetaka ary amin'ny tany ery a. Sady aty any 12 metazy moa izay teo. Satria aty amin'ny faratampony. Andraso fahitako ny hevitra. Sao mihitsy ilay isaorako an'ilay naharin'ny lanitra sy ny tany. Mahay loatra izy ka. Io fa mandinika mafy anahy. Ka tsy sahy isaoty indray izany. Ary aloha toy izao ihany ny zavatra teneniko sady mody tsy ho rarahiako mihitsy. Nahoana loatra rery Andriamanitra tsy tany am-boalohany dia efa ny lehilahy no nataonao betsaka e. Izao ty raha tsy misy tapa-kevitra ny amony tena ohatr'izao tsy hena mihitsy nisy ny vehivavy eto tany. Fa iza koa ianao e. Ndany ianao mandeha ihany fa tsy ilaiko manantona anahy ty. Oay, fa tsy ilay vehivavy vao niaraka tamin'ny monsieur Fetra teo ve ty? Tena ty mihitsy ilay olona vao netiny teo e. Tadidiko amin'io sparadra kely eo amin'ny androny io. Ary fa inona ary izany no nahatonga azy anao an'izao e? Aleo aloha izay amin'izay anazy ny ataoka. Tsy ho hita ihany ve izany? Andry, fa ilay vehivavy ty ve lasa adaly e?
Inona nidirako amin'izay ianao sasatry ny miaina any? Ny fianjaranao sy ny fandrovana ny fatinao ery ambany ery ary zao no tiako ho hita farak'izay ainganako. Andray, zany ve mba firarianao anahy? Zay mihitsy ka. Leo nataonareo vehivavy koa izay lehilahy. Tsy mba misy rarino anay mihitsy fa nareo foana tsy maintsy to-teny. Nareo nefa be isa raha mihoatra aminay. Noho izany tsaratsara kokoa raha miaina nisa nareo. Dia mba miaina koa ny tsindry azy lena atao aminay. Ndany misaotiva inona ny andrasana? Aza miteniteny foana eo ianao e. Tsy fantatrao akory ny antony anaovako an'izao. Tena tsy fantatro mihitsy raha matoty ary tsy tiako fantarina koa. Ka aza ny vehivavy ary no omenao tsiny e. Mafy loatra ny atao aminay matoa mahavita manafoana amin'ny fisiny ity tany ohatran'izao. Tsy maintsy mametsiny ianao ohatry inona ny anaovan'ny vehivavy anay hatramin'izay ka? Zao za mba ahita an'izany fijalim-behivavy zany. Ny fahafatesany moa zany sady tsy tantaraina fa manatry maso mihitsy. Tena tsy vanina mihitsy ny raha ianao. Marina mihitsy ny eritreritro. Tsy mba misy lehilahy tsara fanazany mihitsy eto ambonin'ny tany eto. Mitovy daholo, ratsy-saina, toetram-biby tsy vanina. Kay, mesora, marary ny tanako. Kay. Zay, ary aloha tonga dia sy tomoko aty amin'izay. Efa voaraiko aloha ny tanandroa. Ary mahavesatra izy zany Mbao ianao marary ny tanako. Tsy maintsy avotoako ianao Zay fa voasitoko taty amin'natiny taty ihany. Ary aloha tonga dia ho fatorako mafy be amin'ity fekibo ity eto. Amin'izay tsy afaka hanandrana fandroany etsony. Miala miala. Fa ao ny tanako fa marary zany. Sy mivatsony io Ary mitony ianao fa tsy olon-dratsy araky ny fihevitra ao akory Miala tsiny aminao aloha miray raha nahavoaka n'ireny teny rehetra ireny taminao. Tsy maintsy nataoko ireny satria aina ny vonjeko. Tena manaiky ianao aloha zahay Vitanao nanetsika ny ampoky tamin'ny fanaratsiana ny vehivavy. Hany ka adiniko hatramin'ny tanako tokony navotsitra. Ka izay tsy nisaotianao mihitsy angeny tanjoko Ary misaotra an'Andriamanitra fa nivaliany ny vavako. Raha mba fantatrao mantsy raha miray ny tao an-tsaiko raha vao nahitanao tery alavitra tery fa dia tena hoe tsisy vahaolana ankoatra ny famonotena mihitsy velo miray Izay no hitako fa mety ry miary Tsy vitako tsony miaritra ny zioga mpitondray Mafy loatra, mariny Zioga? Fa nga dia efa mihevitra anao omby mihitsy izany olona mampitondra anao an'izany ka? Raha mba zioga ny fotso moa an'inony Fa ny vony sy ny daroka isan'andro ny tena tsy zakako tsony Fa nga... Zany mihitsy Ary tsy eritreretin'ny sainao ny olatry ny ratra rehetra ty amin'ny vatako aty Saingy tsy misy hitaranako sy ilazako an'izany Na za miatra na za mitsoka miaraka andra fahafatesana Fa mba alaivo kely aloha ry miary le briky ao anaty poketrako io mba handretako an'ilay sigara atao paosiko ato Marary be mihitsy zany ny lohako Andraso vetivety ary Tsy manan'eritreritra ny amahan'io tananao intsony nefa ianao So anahirana na eto indray mantsy Mandehana rehefa tsy hanetika ny tanako akory Mampalahelo indray izany tantaram-piainan'ny miray izany Dia mahavita manao an'izany aminy ve misy fitry Nefa ka tovovavy sady tsara endrika tsara bika ery ny fijeriko amin'ny miray Raha vao miresaka amin'ny fotsiny ary dia hitako hoe vehivavy tsotra no sady malefaka izy Reny toetra amin'ny misefetra ao ampiasany ireny ary ve moa agagy Ty ary Ka tsy maintsy vahanao aloha ny tanako Ahoana ny fomba hifohako sigara amin'izao Hoadray Eto koa moa azafady rery miray Fa mba manome toky avy aloha ianao fa tsy verina isoatetsi indray rehefa voavahako eto tika Mahazo matoky re ianao ary Zay Malalaka tsara zao ny tananao Misaotra miary Dia iny sigara iny ve ny eritreretinao anafaka amin'ny problème rehetra iainanao ry miray Tsy ry miary Tsy mahafaka azy ty fa manamaivana amin'ny fanaitainina mety azo arefo eo fotsiny Efa fantatro sahady mantsy ny miandry Raha tsy mahadiso ry miray Inona ny antony hijanonanao sy hieretanao amin'ny misefetra raha izany ka Maninona raha misaraka amin'ny fotsiny dia vita Raha mba fantatro tokoa mantsy ry miary
Tsy afaka misaraka aminy aho. Zavatra maro no mampifandringotra anay. Ka inona ary zany ny afaka anampiko anao e? Tsy misy Lydia. Zavadiny lery ihany no afaka manampy anazy. Vetra! Ay dia vita lano ny tazona vadiko sy ny kotikoty anazy taty ambony taty a. Tsy misy an'izany rery Vetra. Zany nanantona anazy taty mba hiresadresaka amiko. Nakarivotra kely taty fotsiny amantsy dia hitako teo izy. Tsy irarahako zany e. Efa adiny firy zay any tady anao manerana ny rihana 12 tamin'ity trano ity. Ay loza anao mifampitoro fitiavana amin'izay fatina piasa kely tsy misy dikany aty ambony aty fotsiny. Fonare Monsieur Fetra. Tena diso daholo re zany ao an-tsainao zany e. Tena marina saika angataka fisondrotana karamatany aminao hony izy nefa tsy say e. Tena leo ny taty amiko no nanantony. Ay, ka fanampininona no azo natao aminao ka? Ary sao de raha matokely miray mihitsy indray ara no mangataka zavatra hafa any amin'ny piasa e. Sa moa de mifanilika rehefa eto mason'ny tompom-bady. Azafady Monsieur Fetra. Tena tsy niserana tatatsaiko kory re zany e. Afaka mba manazava aminao ve ahy? Tsy misy tokony enoko an'izay fanazavalahy e. Efa reko daholo ny zavatra resahan'ny lahany vadiko teo. Tsy mila mahita lamiditry ny toeram-piasana tsony amin'iny latsinainy iny. Voaroka avy hatrany lahy. Mazava. Ho anao kosa ary miray a. Ndao ena lasa miditra anaty fiara so zao. Aza de finoana ohatran'izao re ary Fetra. Marary inge zany e. Mba matahora ihany n'Andriamanitra Monsieur Fetra. Raha zaro anao tsy mampaninina fa enao le mikasy tanana vehivavy ty mihitsy tena tsy zakany aiko a. Ampangino ny vavan'ny lahy a. Jereo tsara io anelanela masony laro io. Raha mbola miteny farany eo lahy dia ho hitan'ny lahy tsara ny fivoahany bala hiditra eo anatin'io adohalay io. Fona re Monsieur Fetra. Ok zay re Fetra. Aza vonoina re izy e. Malahelo ngia ka la miray sipa ny raha ho taperiko androany ny datin'andro iainan'ity olo ty ny vaovao ty. Oka moa re Fetra. Ataoko izay rehetra tianao fa avelao izy. Tsisy nidirany resakitsika mihitsy nge zany e. Ary zaza baikobaikoinao amin'ny tokony ataoko e. Afaka vonoko zao de zao io raha zay no mahafaly ny foko. Ary lasa ianao anaty fiarany e. Zoa! Or Zoa! Oui, Monsieur Fetra. Aorony daholo ny tako rehetra de atero any amin'ny soferako any ambany e. Ary tsy mila mahita an'le mpamadika io atao piasana intsony a. De raha vao zao fety zao. Tapitra. Tsy misy mijanona eto nareo nandray azy. Mazava? Mazava tompoko. Enao tiry miary tena raha tsy saina mihitsy ka? Tsy namposo. Tsy misy marina ary zoa izay nolazainy teo a. Zavatra hafa mihitsy nitranga teto. Enao ve moa hitsotra an'izany amiko e? Rehefa mikoto aho dia mba sipa mitovy taranga amin'ny tena reny kotiana mba tsy manakatra an'izay tsy tokony ho takatra any. Lasa fa makaloloha ihany ampijery anao azy. Vendrana. Fa inona ary tia nahazo anatapoka teo? Raha vatao anatin'ny raim-pimaso no aviko rehetra. Ny tena fabaraka, ny asa very, amin'izay indray tsy nomendry zareo karamana dia ariary aza. Tratra nangalabadin'olona hono. Ka narozoa aza moa tonga dia mahay vava amiko ery hoe afaka mitory ianao raha tsy faly fa Monsieur Fetra tsy hanaiky hanome anao an'izany mihitsy. Sady vonona hijoro vavolombelona hono zareo raha ilainy zany. Dia ny fiarovako an'iny vehivavy iny ve no nahatonga ny fiainam-pitsombadika ohatr'izao e? Nefa ngeka fiatrana sy famonjena azy no nataoko e. Eny e, soa fa tsara ny nataoko fa tsy nanao ratsy azy aho aloha e. Na dia tsy hita amin'ny Monsieur Fetra sy ny mpiasa rehetra aza ny zava-nitranga rehetra teo. Mino soa mahatoky efa hita an'ilay mpahary eo ambony eo. Ary mbola miandro sy manantena amin'ny famaliana. Indrindra moa fa ho an'ilay vehivavy tsy manatsiny nefa maty vono iny. Dia aiza indray zany zao hoe lary miary ny ahita asa. Aleo raha nga hivoaka kely any ivelany any aloha.
tsy maninona fa anatitra fangatahana any amin'izay orinasa mety hitako any. Tena mitsary ato ka, sady tsy afaka mivoaka, tsy mba afaka manao izay tiako atao fa dia mihidy amatrano ato foana. Koa na ngadra raha tsy mbola malalaka no za. Vao mivoaka maraina fetra dia hidiny avy any ivelany vavahady dia hoentiny koa ny lakile. Soa aloha fa misy andretom-piasa atao trano reto ihany mba afaka hiresadresako e. Raha tsy izany angamba dia efa tsy haiko intsony nahazo arery tato anatin'ity tanàna be ity. Fa inona koa raha ny tena nahatafiditra tamin'ny fitra e? Dia tena fitiavana fotsiny tokoa ve? Babony langolangony sy papadriana drisa dia natoky azy tanteraka. Nefa ay avy be mandory sy azy fijariana tsako ohatr'izao hitako. Ary mba nanahoana marina ary izay miary. Miary izay mba nanavitra teo am-bava amin'ny fahafatesany. Nampiratra amin'ny masoko tamin'ny fahadisompana tena natato anatiko. Nefa dia mbola natao fetrandreny ihany izy. Saika ho tapiriny mihitsy aza moa ny henoko. Raha tsy nisakanako teo aloha iny dia tsy haiko intsony izay zava-nitranga. Tena sahy tsy matsy nitivitra azy raha mbola namaly teo izy. Mampalahelo ahy miary. Noho ny amiko daholo matsy nahatonga andreny. Matoky ianao ry miary fa tsy maintsy ianao izay hatafoako ato aho. Ary fonina niady afa tsy anaiko resy ny farakely ohatr'izao intsony. Aleo aloha hivoaka any an-jaridaina any aka. Maka lehibe any ny zanato amin'ity efitrano ity ary. Zao mihitsy le ilaiko ataonao ato an-trano ato ry miray a. Atovy tsara ohatran'izao ny tarehanao sy ny volonao isaky miditra ato a. Ary mahafinaritra iringe zany fofon-dranomanitra ao zany e. Manintona mampite-hanoroka mihitsy. Ka ho anao daholo nginy antony anaovako an'izao chéri e. Rehefa reraka avy any am-piasana iny ianao dia mba mamantana tsikitsiky sy tiavana mamy be ato an-trano. Zany very kiry malalako. Tsara kosa zany ko. Ary manitra be iringe zany sakafo zany e. Fa inona no nasainao nataony mamasiza loka tao? Le loka farak'izay tianao indrindrako. Sady izaho mihitsy ngeny nandro azy fa tsy mamasiza e. Andray. Ay ve ka mahay mahandro sakafo tsara be ohatr'izany ny olo tiako e. Ary tena mampanoana mihitsy izany a. Ka andao ara tonga dia sakafo amin'izay ianao e. Zany, andao arako. Ary aleo itopy-sakafo eto amin'izay no atomboka ny tetika rehetra. Mba ampiasaina koa ny angolangola tao amin'ny fampandriana drifa e. Izy tiany tsy anaiko eo. Ao, mastomana. Andry, fa aiza ny sakafonao no... Minana aloha ianao e. Mbola tsy te hinana fa vokon'le fofon'le izy koa angamba dia ohatran'ny tovoka be izany ny pavonako. Aleo ry miray miara-minana ihany fa tsy mety zany a. Tsy maninona ho afa mihinana. Ao fa eto kaikinao eto mba hampahazotomana anao. Zany a? Sa fanako mivadiko? Tsy maninona re. Avy eto mpivoky eto ary. Tsara e? Tena tsara ka. Mahay mihitsy ianao e. Ary tena malemy tsara mihitsy izany. Ka efa niangaliako tsara mihitsy nge io e. Ary efa nalefako tao daholo ny fitiavako rehetra. Fa zao fetra. Mba te hividy kiraro sy akanjo any an-tsena any ho aza raha-pitsy maraina dia mba avelanao mivoaka ve? Maninona tsara ry miray. Hivoaka ahoana ianao? Tsy efa in-dimapolo aza ny laza taminao hoe tsy mandingana an'io vavahady io mihitsy ianao raha mbola zako hono za. Ay, ela koa zany. Ka tsy anderery nge za fa hitondra fiara chauffeur iray miaraka amiko e. Mividy izay ilaina fotsiny izay dia mody. Tsy ilaiko mandeha any ianao e. Jereo amin'ireo boky feno lamody be dia be noentiko anao ireo dia safidio izay tianao dia asiantsika vidia zo dia aterina ety e. Ka tsy afa-po angeza ary fetra raha tsy masoko mihitsy mahita e. Awa, rehefa izay dia izay. Andray kosa e. Na dia adiny indray fotsiny raha ve dia tsy afaka mivoaka?
na dia 2 segondra zary miray raha tsy miaraka amiko ianao dia tsy laiky mivoaka mihitsy. Azo ary miala amin'izay ianao ka fa ngaty sakafo tsondrainao voka miala ho andeakatra ny ambony akaina fa rehefa avy manao dosy ianao dia miakarany eny ary ary aza ela miteny zay. Ary tsy tazatazako ny odota ty ampiasana tsony le tavatsovaly iny fa iny nanaova mifetra azy tamin'le indray mandeha iny gamako molamola loatra tsy inona ka inao vahiny voatongo indray ve mitady napatapaka ty ampiasana ty sady amin'izay bany tsisy fotony ary no saika iraparapana tonatonana ary rehefa malalaka amin'izay ny lalako dia ataoko dingandava amin'izay ny fanatonako sy ny fanababoaka amin'ny fetra efa vonina tsara ny angatsy ny arina koa ny aty ary efa ela ny andrasako an'izao malibra tsara zao ary aleo atomboka amin'ireo taratasy tsy maintsy niavina reto aloha avy eo ampiarako amin'ity voyage tsy maintsy atao any nosy be ty miomany ndreo zo fa hiakatra kianja amin'izay fa inona daholo ry zo reto saiko rehetra reto tsy efa voaloha daholo akory ny dépense rehetra tamin'le fitaovana nananganana an'le trano aza vao efa voaloka fa ireo karahaman'ireo mpiasa nanangana trano dia tsy maintsy nampidikitsika anaty facture io daholo dia io namoako saiko vaovao io aitoko moa tena diniko iny ka manahoana raha fandehan'le orinasa vaovao ao tokony efa iodina amin'izay mantsy izy io manjary mandany vola be fotsiny tsika nefa tokony havita zavatra hafa efa miainga ka efa manomboka mandray ny commande rehetra ary zareo any tsara kosa zany fa zao monsieur fetra nisy an'ilay invitation anao sy mivadinao iny amin'ny sabotsy zao anosy be so adinao marina zany tena adiniko mihitsy tonga dia anaovy réservation ana avion nge zary zo azafady eny tompoko ka atao an'olondroa sa ho an'olondroa ka tsika tsy ianao no makaniko andrasy fa ataoko zao le zao monsieur fetra sotra tompoko azafady kely ane zo ahoana izay tompoko mba tsy nge le botika fividianany madama akanjo iny asay voalainy reto commande ny madama reto dia ampanatery chauffeur any trano any zao reto amin'ny catalogue reto ve zany misy telo izy ireo dia ataovy mitovy amin'ireo mihitsy ny lokony voaray monsieur fetra livrena zao dia zao ve tonga dia atero rehefa azo tsy mazava aminao ve zany mazava tsara ka ary andeha ary aloha ndao ary mba tsy rariny kosa zao olona mipetraka fotsiny tsy manao ininona any an-tranony ihany ve ranga sady efa tratrambodiony zao fa nampirabe mbola mahazo tamotamy sy kiraro vaovao ihany sady tsy vita ny lafo vity fa mbola telo be zao koa ndriko ty rozoatra mitapy olo ty nge iny afaka anaovany an'izay itiavany azy ndriza sekreteriny ary fa andrasa aloha fa sao dia za kosa ny sekretera vendrany sao dia tokony efa tafanoho izy ary afa za mihitsy ny mianahana ary tena marina zany aleo fa tomboko amin'ity voyage ty ny tetika rehetra ndry ve mahazo kiraro amina tapitrisany vidiny dia zoy alamena amin'izao azafady misy fiaratonga eo mba vaky io zany ary fiara avy any ampiasana amin'ny fetra nge izy zany ary anina ty an-trano aty ka aleo aloha asena voindra sisa ohatray ay moa tsy misy manana lakle ny olona rehetra ato dia ahoana zany ny ahafahany miditra ato ka efa nampitondra ny fetra an'le chauffeur kely lakle
Santra tetra koa izy manokatra an'ilay vavahady. Ino fa tonga dia mamantana aty amiko. Manahoana ianao madama? Manahoana ianao? Chauffeur avy any am-piasana angamo? Ie, azafady indrindra fa ndrandra misea aty aminao dia nasainy namoa vavahady avy any ivelany ka. Tsy maninona re zany e. Fa inona zany nanirahany ianao taty ka? Tsy zany fa anatitra an'ireto entan'ireto atompoko. Ay! Ie. Ary mba haingana koa izy zany a? Misaotra anao aloha e. Tsisy fisaorana re madama. Angamba angatadalana fa veloma ianao tompoko. Azafady kely ange e? Hoe ahoana madama, mbola misy ilainao anga sa? Afaka mitra vetivety kely aty an-trano ve ianao raha tsy madiso? Misy zavatra tiako resana kely aminao zay mantsy. Ay ve, tsy maninona ka. Olona miasa ao amin'ny orinasanao nge za madama e. Amin'ny fomba ahoana moa no andavako mibaiko ny mpampiasako? Vetivety fotsiny re no ilaiko anao e. Mandro soa aty. Iza moa ny anaranao azafady? Dorlisy no anarako madama fa Bedoro no iantson'ny mpiara-miasa rehetra anaka. Ka zaho ary ny izy Bedoro miainanao madama? Avizana mila tsy hamindra tsony izany tongotra izany, nefa tokony voatotro androany daholo aloha reto dosie rehetrareto izay aho vao mody. Dia tsy isy iray antso ve ireny orinasa rehetra ireny? Hita ihany izany. Aleo aloha epita dia hitsofika etsy amin'ny mety-sapana mihitsy ka. Ay, tena tsy hitako. Saika voadona. Tsao mihitsy koa ny saikoko. Azafady Ramsey, tena za reny piso e. Fa tsy mijery ve nareo sa te ho faty e? Ohatray. Ay ve raha miary ihany ty e? Bedoro, hitako moa saika andonina anako. Ka elahy mianahana be ny ampovoany arabe eny tsinona ka. Dia ahoana ly ty e? Ary midira no ato anaty fiara fa inona ary ty? Ay, dia ahoana raha Bedoro? Tena saika maty ny lahy teo sofa tsara frein la. Pandeha kama koa ve letsy dia ho vonoina fa andeha hoaiza aloha elahy zany e? Avy nanatitra demande tatsy ambadika tatsy lesy za io, dia saika mbola hanohy anatitra any ambadika any azy zao vao hody. Ay, mbola tsy nahita asa mihitsy zany elahy io. Hatramin'izao efa 4 volana angamba zay. Ka tsy efa 4 volana marina moa zay no nelahy lahy tao am-piasana? Nantahiry kely ko ary ngely ty efa manompoka ao foany. Fa mba manahoana ty ny ao? Ny omaly tsy miova ihany e, ohatran'ireny tamin'ny lahy tao reny ihany. Fa zao tokoa ty e. Mba fantatra elahy moa fa tsy navela mideba nivoaka ny trano tsony ngely ty ny vady mandrak ty ny androany e. Zany ve? Fa ahoana? Ka atao aorinan'ireny zava-mitranga tamin'isan'ny reniko. Lasa sary-piaro be ngambo le ry dia vady karanao madame Miray. Mba sady koa aloha elahy ty Samy minona ly ty ry Bedoro? Ka ny vadiny deba mihitsy vely ty ny zaka ny lahy. Sady tonga dia nataony lahy tsy nanadino any lahy mihitsy. Andrasy kosa aloha ry Bedoro tsy azoko ange zany. Sao dia diso hevitra ary lahy ty. Za lesy azo odilina fanina. Raha tsy zany ve mahavita manafatra ny lahy mihitsy madama? Maninona? Manafatra ahoana? Ka voahiraka nanatitra ny kiraro ny tany an-trano tamin'ny herinandro e. Izy moa tsy avela ny deba mivoaka fa mihidy ao an-tanànany eo. Fa tsy avela mivoaka ahoana ly ty tsy azoko nge zany. Fa nga atray, ka tsy ny fankahitanareo roa tsony no aton'izany e. Fantatry mesio fetra mantsy fa niaraka elahy sy ny vadiny. Tsy nisy an'izany lesy ry Bedoro tsy niaraka zany zay sy Miray. Za lesy raha miary aza anafenana. Za nge no andrandrana ny lahy e. Dia za indray ve no anafena ny lahy ny sola amin'ny lohan'ny lahy? Fa iza ny teny lahy fa niaraka izay e. Dia madame zao mihitsy ve leso ny nanafatra anah hoe raha sendra hitanao miary dia ilazao izy fa mila anazy mafy dia... Fa inona ly ty ny tadiavany ary Bedoro sady
tsy fantatry ny vadiny ve zany? Ka ny fitiavana ny laribaina. Eny e, papinareo indray moa ny fon'le olona dia izany nataonareoko. Tsisy an'izany lesy. Zavatra hafa mihitsy ny resahanay tamin'iny fa tsy resam-pitiavana zany. Zany a? Ka izay marina na ino ela na tsino e. Fa zany ve ho tsy ho fantatro Monsieur Fetry? Tsy ho arany lesy zany a. Zangy no mampifandray anareo e. Za foana tsinona no tsy maintsy manatitra ny zavatra any amin'ny madame Miray ao. Na ny lakile amin'ny vavady arangely ty, za no miandraikitra azy rehefa tonga any. De inona ary ny zavatra nyteneniny any laka? Resaka momba na ve? Fa nga liana hono raha namana. Tsy hoe liana fa mba tiako fantatra izay nolazainy any lako. De inona no tadiavany ahy? Ka zao ary e, zaho any mampifandray anareo. Nisy taratasy nampitondray ny azay atao anaty papie ato. Fa ina ary ny dikan'izao fangina ny Fetry izao? Hatramin'izay niangana etany nosy be tsy mbola niteny izy na tendrem-bava ary. Fa tsy tiany ve ny fiarahana etany? Sa nisy zavatra tsy azo azo no nataoko? Zany ohatrany matahotra zany anontany azy. Nefa nge tsapako fa nahita fahafinaretana ihany izy tany. Ka tsy maintsy ataoko koa izay tsy hampialanao tsony amiko ry Fetra. Efa nahy ianao fantatro. Tsy avelako iverina mpiala-daly iny tsony. Ary ndraso sakambiniko moramora. Izy koa moa tia matory beko. Aleo ataoko aviato ny tanako. Andray, mahafinaritra ery nijerantsika amin'izao ry Fetra malalako. Zay fa taitra. Aleo rangaha fa tonga dia resako azy ny divorce-ny zareo sy ny momba ny raharanay. Inona tsony moa ny andrasako? Zay vao taitra nga mivadiko. Andry, fa ino tetonao ry Zoa? Ary sory ary ny tananao e. Tsy vadinao zany fa aza medaladala. Andray, fa maninona kosa ry Fetra? Fifankatiavana mahambe zao ve? Ka zava tsara aminao ry Zoa fa fiarahana sendra nandalo fotsiny nataontsika tany anosy be iny a. Tsy nisy resaka matotra na kely akory ary. Ka manomboka zao ry Fetra. Tsy maninona fa ataontsika fantatra izao tontolo izao fa mifankatia amin'izay tsika. Sady mbola te hindakonda eto atratrano eto nge zahy. Mbay hoa. Zao ry Zoa, fa raha notra eto amin'ity toerana ity nofinofinao. Ary tsy te arehany toy an'izany mihitsy mandrakizay raha mbola te hiasa amin'ny sosieteko ianao. Mpiasa sy mpampiasa tsika manomboka eto. Azo? Fa tsy rarahinao akory zany reny tamotamo sy fitiavana rehetra nomeko anao reny ry Fetra. Dia sahinao ve? Zaza novanao ranomasony te hanonofeto e. Ary Monsieur Fetra ny antsoinao anahy fa tsy Fetry zany. Dia mbola veriko ihany fa mpiasa sy mpampiasa ho atsika. Mazava. Misaotra anao Andriamanitra fa nifalianao ihany ny vavaka nataoko. Sofa nanindranao ny Samaritana iny mba hampifandray anay sy miary. Tsampako maivamaivana mihitsy zany fijaliako rehefa naray an'ilay taratasy avy any aminy. Eny koatra ny misy hery vaovao zany any anatiko any raha vao nitsidika eo amin'ny vavahady ny fiara hoentin'ny Bedoro. Aza matahotra ianao ry miary a. Tsy maintsy arahako atsakany sy andava ny hevitra rehetra mba hatafavoaka ato. Oay. Zay mendry izay fiara ny Fetra. Aleo aloha primainga andre taratasy miary rehetra reto fa sao dia tratrany eo mantsy. Miray a. Ory Miray a. Tena tezitra mafy indray ny fahinoko azy zany. Inandray ary izao ny azo anahy e. Ndraso aloha tonga dia hidina fa tsy laitrako indray ny vonso sy ny daroka azo aeto. Fa tsy mahay mamaly tsony ve notisa lasa mona tampoka tato e. Ka efa midina re za dia naleko aty ambany aty vao mamaly anao e. Fa adalanao aho zany miantsoantso anao impolo vao amaly anao. Zavatra tsisy dikan'izany koa ve Fetra ny ilainao vaniny amiko eo a.
aleo fa misisa tsy ataoko tsony ary. Tsy misy dikany. Ka rehefa tsisy dikany aminao ary dia hoeto aty ty tananao ty. Mama, Matya, petra abelao moa ny tanako. Aleo raha anatonga dia tapahana mihitsy amin'izay fa ihany ah. Ty tanany ty foana no izay Fitiaavana amin'ireo mpiasa ato ireo. Petra, aza tapahanao moa ny tanako e. Petra, kay, tapaka ny tanako. Petra, Matya. Fa inona marina ty ny zavanitranga tao dia manahoana izy ihany nefa? Efa tsy maninona izy e. Misy dokoterana lefiny tao nanao platra ny tanany. Fa aleo andeha le tiaka. So misy matsikary teo koa mantsy hoe miona miafina milaza ako lozy eo. Andraso loha e, dia ahoana le tily bedoro? Tsy maintsy mandeha le tia. Iny ny taratasiny dia vakio fa mety nazavainy amin'lahy ihany angamba. Andraso loha e, bedoro tena lasa ihany le ry. Fa nisy inona ary tany Andry tany? Inona indray nahazo azy tao? Aleo raha tonga dia sokafany ty taratasy ty. Ato nahitana ny marina rehetra. Ratsy be nge izany soratra miray izany e. Tsy ohatran'le soratana mahafatifaty tamin'ny farany ireny. Izany raha ho aivakiana mihitsy. Andraso hoe miary, tsy mahasoratra lava aminao aho, misy zavatra tsy karitra fitra, tezitra mafy izy, niady be zahay, no tapahany ny tanako havanana, tsy afa mihetsika intsony, zara raha afaka mandray stylo. Andray, miary vonjeo fa ho faty zara ny toy izao. Miandry izay ataonao mijaly fa vonjeo miray manatenanao. Andriamanitro, dia tena tonga amin'izany mihitsy ve ny vono mahazo amin'ny miray? Tsy mifatotrovana mihitsy nge izany raha monsieur Fetsy. Dia inona nefa ty zavatra tsy kary ny lazay miray atao anaty taratasy tika? Sa ve ny taratasy nalefako tany no hitany? Efa mifanarahana sy miray nefa fa dorana daholo izay taratasy avy mivakiana. Dia inona indray ary izany? Bedoro koa moa tonga dia lasako. Tsy afaka mba nanontaniana izay nitranga tao akory. Dia inona ary ny ataoko? Mila vonjy amiko anie miray e. Za ty tsy afaka na dia hiseratserana kely any akory ary. Iny fa nialy bedoro. Ary aleo tonga dia andray an'itsy taxi ity aho. Raha tsy manao an'izao mantsy dia tsy hino mihitsy ianao Fetra. Ary andrasy fa ho velariko tsara eo ambany masinao ny marina mba hibaribary. Tsy ahavelako raraka tany kosa aloha ny ezaka efa natomboko e. Efa saika namozako ny asako mihitsy ianao ka tsy hamelako raha tsy azo, ary tsy maintsy ho asa mirery. Tsy atsampaty amiko aiza rehefa tsy misy anterana tsony e. Ary aleo tonga dia arahana. Mba manarahana iny 4x4 fotsifotsy iny nge ianao azafady e. Reo ny entana rehetra nasainao nateriko taty aminao madame Miray angata-dalana angamba aloha za. Andrasa aloha bedoro tsy naray taratasy avy any miary nga ianao? Tsy nahazo aka. Tsy nampitondra mantsy izy. Fa tsy nahita anazy akory ianao? Nahita azy aka. Ary efa nomeko azy ny taratasy sy ny afatra taty aminao. Dia tsy nilaza inona taminao anga izy?
tena tsy nilaza ny ninona tamiko izy ka. Eny ary mandeha ana raha andeha ianao raha saindra mifanena aminao miary dia lazao izy hoe anatery voninkazo ihany no hoe fasana hoe. Maninona madama? Azafady fa tsy henoko tsara ianao. Mandeha ana re dia misaotra anao ry Pedoro misaotra betsaka tamin'ny zavatra nataonao rehetra. Eny ary veloma ianao madama. Fa inona koa ary ny tiany madama ho lazaina teo ohatra ny taona ampalahelo andray no mijery azy. Zako nefa tsy te hiditra lalina amin'le rarahandry zareoko, so dia animba ny asako mantsy. Ohatra nefa mamofo mihitsy mantsy izy raha ny fijeriko azy. Ka ry zareo koa nge te hifampitory fitiavana any zao ty tafiditra lalina lehilahy raha miary. Aleo rangalazaina amin'le rian izay nitenen'ny madama teo dia izay ataon'le rio sisa. Vitatreo ihany koa ny fanampiko amin'ny lahy raha miary ka. Ohatra mitady hamatotra ny tongotro mantsy izy izany. Tonga dia izao dia andalo any amin'ny ry ka. Aingana ianao Sofira? Arao indray iny? Reo ary ny provitadiavinao Monsieur Fetra. Mino fa ampotsakitsakonao tsara sary rehetra ireo Fa taiza daholo reo ry zo. Ka asainao mitady dia tsy maintsy mahita jereo tsara fa misy karazany maro ireo ary amin'ny toerana samy hafa daholo. Io fa mivaramena daholo ny endrika Fetra iray manontolo. Miampotra koa ny lalan-drà rehetra eny amin'ny andry ary mihamafy nge izany fofonay izany ho tapaka lalan-drà io ny ahiko. Ary aleo ampiana sira kely mba ho mamimamy tsara. Mazava hitako daholo reto Ka inona izany no ataonao Monsieur Fetra? Sao dia misy tokony hanampiko anao mantsy? Ka tsy misy asay vao miverina zao aty ampiasana fotsiny ny fiara sy ny soferany dia asay sasan'ny sécurité ny fiarako fa andeha zay. Voaray Monsieur Fetra. Sao dia tokony hiaraka aminao sa? Tsy misy hidiranao zany ry zo zay asaiko ataonao atao azafady. Eny tompoko. Tena ninona lesy tsy mitantarainy lahana azy zany zao mety efa tara loatra. Ka tsy nampoziko raha miary hoe hifarana amin'ny zavatra ohatr'izany le izy sady fantatra elahy ihany fa raha tonga ny potitsofony debo zao tsy haiko tsony angamba zay amin'ny farako. Mety tsy ho vita ny fandroahana ny lahy fotsiny fa amin'ny haiko mihitsy ny tiany mety anefa saingy nampalahelo loatra lesy ny endriko madama nijery sy nanafatra dia izay no antony nandalovako taty amin'ny lahy. Tena misaotra lesy Pedoro tsy namana tsony lahy fa tena rahalahy mihitsy. Tsy misy mahavita an'izao vita ny lahy tamiko izao raha mbola namana tao ampiasana koa. Sady iza koa moa mba namako tao akoatra ny lahy. Dia inona ary izany ny ataon'ny lahy? Irosa tsy afaka ny emotra tsony lesy vonona ny amonjy amin'ny miray tsy maninona na hanaovako sorona ny haiko ary izany. Dia nampy an'ny lahy raha miary fa matahotra aiza no asiako amin'ny vady aman-janako raha voaloaka eo. Eny misaotra lesy efa be izay vita ny lahy zay. Ka ho aiza zany zao elahy ka andeha ho any an-trano miray ako. Tsy maintsy mamonjy azy andro any fa sao taraiky io. Oay andraso lesy. Allô? Ie izy indrindra ity madame Zoa. Ahoana izay? Fa misy inona madame Zoa? Zany ve? Fa iza no saritaiza madame Zoa? Sao dia tsy mba za zany madame Zoa? Efa fantatry Monsieur Fetra ve zany? Zay ary le efa nahiko. Misaotra madame Zoa, ho avy very alesa raha miary tena efa azoko tsindry mandro mihitsy. Fa misy inona ity? Tapitra
tapitra teo koa no momba fa ahoana izy le niantso an'la teo andao hoe lahy ho entoko any amin'ny madama azavaiko amin'lahy eny an-dalana ny toyany ka tsisy azoko nge azavao aloha ry Pedoro lava be zany miakary lahy fa tsy maintsy makany amin'ny polisy sika aloha vola tsy tazako ato ny fiara amin'ny Monsieur Fetra tonga aloha taty ihany azany ka ary aleo aloha tonga dia ampidiriko atao tokotany antsy mihitsy fiara ty Pedoro angainao verina indray misy adino tsy misy adino akory fa tonga hitondra ny anjara briko amin'ny fanampinanao sy miary ahy miary fa aizy izy tsy efa nasay madame zony verina ny ampiasana akory lahy ty inona ny mbola ataony lahy ty ka nasay madama mbola niverina tompoko tsy tiako lesy ny mpandainga tsy tiako koa mpamadika sy mipiraitsokombakomba aminy ka zao ny saza lahy Andriamanitra Pedoro fa maninona ny firinao izy ry Fetra kay dia sanao ve Monsieur Fetra no nitifitra ana raha miary odry mifampiantso vonjina samy mpanao ratsy fa inona ary ty mahazo anao ry Fetra olona tsy manatsino indray ny anaparanao ny abibinao ary tomtomany namany raha matomiray sa efa te hitovy aminy koa karery Fetra aza manao ansary ianao hoe raha zany tonga dia vonoanao dia tsy mampaninna ana fa ty olona tsy nanao ininanao akory aza maika ianao hoe bala raha eo amin'ny lohanao fotsiny dia efa ampy anaterako anao any amin'ny vary tsy mifody ary aleo hivoaka ato moramora dia tia clé ty no entiko so fa miambo an'aly ry dia tsy mahita amin'ny fiavoko avy aty arina ty ary tonga dia ho velesiko farak'izay haiko amin'ity aza manao kely tsy mamamindro ry Monsieur Fetra kay fa taiza koa ny pura le ty tampoka teo tonga tampoka amin'ny tsy ampozina Monsieur Fetra ary tonga marana nirifiry vehivavy manoloana anao io no ny ataonao azy isan'andro ato kay maty atanako tena tapaka ny talako ary mipitika iza le basiko teo fa maninona mety hatramin'ny basy raha lehilahy ianao maninona raha tonga dia miady amiko amin'izao efa ty ampelantanako ty mibasinao Andriamatoa Fetra ary rehefa todiko any aminao izy io miray vady malalako omeo anaty ny basy iny syria dia ho vitanao ve le tifitranay azandrasana ntsony fa tonga dia tofiry madama aza manao an'izany miray alatsao amin'ny tany iny basy iny mamono olona nge ianao omeo anay iny miray malalako tiako nge ianao ty aza manantona ty ianao ry Fetra tifiriko nge ianao tsy mavita mamono anazy zany ianao tsy sa mamono olona zany ny vadiko polisy aza metsika ianao raha matomiray apetrao amin'ny tany avetrany mibasy eny ampelantananao iny dia ataovy ambony ny tananao Fetra ianao daholo na tonga an'izao ianao no nampitondra amin'ny mafy sy mangidy rehetra tsy mamerina fandroany tsony izay madame miray apetrao mibasy an-tananao iny dia ataovy ambony ny tanana manisa telo miomana ianao ry Fetra amonjy ny afo be efa miandry anao fa raha nakoeto ny herisetra sy ny didy mipetsandry fanaonao madame miray tsy maintsy hitifitra ane izay isa roa Fetra malalako aza tao an'izao izy mbola mivoaka avy any koa ndry zo ary aperahako any daholo nareo roa raha izany madame miray vetivety ihany dia hifankahitsika ry izy roa apetrao indry miray miray dia izao moa sisa ny hafarany tantaran'izy mivadiko tapitra hatreo ny herisetra sy ny fizahozahoana nataony Monsieur Fetra tsy ny ambahamba mihitsy mantsy miray vady ny tifitra azy ary nanapitra ny ainy tanteraka eny fa na dia efa niezaka nanakana azy ary zasy ny polisy dia mbola vita ny namono an'ilay olo tiany teo ambany masonay
Ny farana teo ihany koa nefa ny hery sy ny fiaretan'ny zavatra nataon'ny vadiny taminy satria tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra mitifitra azy ny polisy. Dia maty mantsy ianao ry miray tsy voalazako anao akory izay zavatra rehetra tokony lazaiko tato-poko dia ny fitiavako anao izany. Eny mety nandalo sy ny serana ihany saingy fahatsiarovana tsy levona ary tsy ho fatato-poko mandrakizay ny andro ray nahitako anao tamin'ny riana 12 tamin'ny ray alina iny. Ny farana teo ihany koa ny asa ratsy nataony zo. Tratra noho ny fanadihadiana nataon'ny polisy mantsy fa nanodikodina vola be tao amin'ny orinasa izy. Noraisi-potsiny tamin'ireo taratasy maro samihafa nanapirofy ny heloka nataony ka dia nidoboka any am-ponja rehefa nahazo sazy mandritra ny 20 taona be izao. Izay sy be daholo kosa mbola mijanona ho mpinamana hatrany ary mbola samy miezaka hiady sy hihoatra amin'ny fiainana amin'ny mampiasa tsotra anay tao anatin'ny orinasa misefetra. Andeha ho any amin'ilay ry aloha anatitra ny tifera-party. Mino mantsy fa tsy mbola naray an'ity taratasy ity lery ary tsy mahafantatra ny andro andevenana amin'ny miray. Zany tokoa ny fitiavana. Noho ny heriny dia nahavita an'ireny rehetrarehetra ireny misefetra. Noho ny herin'ny fitiavana ihany koa dia nahavita namono ny vadiny mihitsy miray. Ary noho ny herin'ny fitiavako azy dia nahavita nanavitra azy teo am-bavahoana ny fahafatesana tamin'ny famonotena. Nefa noho ny herin'ny fitiavana dia tsy nahavita nanavitra azy tamin'ny balan'ny polisy netefa teo amin'ny andriny. Renareo teo ny hery ny fitiavana. Tantarindray miseho nosoratany Andry Ravalomanana. Ireo no miaina ny tantara, santatra lanto ny Herin'Ny, Ravalomanana sy Andry niaraka tamin'ny Fitiaavana sy Cher. Nandray fiosina natotosa Andry.